5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tena nanome ny fanatanjahantena malagasy tokoa ve ny mpitondra tamin'ireny fanorenana kianja voalaza fa manara-penitra isaky ny distrikta ireny. Raha nanome lanja tokony ho hita taratra tamin'isan'ireo atleta nandray anjara tamin'ny Jeux Olympiques atao any Paris amin'izao fotoana izay ezaka natao izay. Tsy manaiky andoha mihoatra ny 5 sirahetsy na 2 hetsy ariary isam-bolana araka ny fanarahana ireo mpisitraka ny tranomora ao Antsirabe. Raha tokony mandritra ny 12 hatramin'ny 20 taona no andoavana ny vola, afanganina ary tsy maintsy ho 3 na 5 taona ny fandoavana izany, ka tsy ekena hatramin'ny farany rano fanazavana. Any ivelany, miamianjana hatrany ny tady eo amin'ny vodro-tafika islamika shiita sy ny tafika israeliana amin'izao fotoana. Taorian'ilay daroka bomba ny ainga tao Liban, izay nahafatesan'olona misy 12 tamin'ny tanàna iray tao amin'ny plateau de Golan, ao anatiny sistan'ny Israely o Mali. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalama avao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Matoa andahatsoratra avy hatrany ndeniko afatsika izay fampalalama avao izay ho an'ity alina ity. Tena manome lanja ny fanatanjahantena malagasy ve ny mpitondra fanjakana ankehitriny tamin'ny fanorenana ireny foto-drafitrasa tahaka ny kianja voalaza fa manara-penitra isaky ny distrika ireny. Raha nanome lanja tokony ho hita taratra tamin'ny isan'ireo atleta nandray anjara tamin'ny Jeux Olympiques natao tany Paris amin'izao fotoana izany, ezaka natao ny fanjakana izany. Matoa andahatsoratra. Ankoatry ny tsy fananana asa, maro ihany koa ny olana sedrain'ireo tanora malagasy vokatry ny tsy fisian'ny politika mazava anampiana sy hitantanana azy ireo. Raha tsy ilaza fa tsy nisehatra ny fanatanjahantena. Tamin'ity taona 2024 ity, tsy nisy hafa-tsy 7 ireo nandray anjara tamin'ny Jeux Olympiques atao ao Paris, raha toa ka nahitana atleta malagasy maromaro nandray anjara tamin'izany. Hatramin'ny taona 476 nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'io lalao Olimpika io. Nandray anjara hatrany ireo atleta malagasy nanomboka tamin'io taona io isaky ny misy lalao Olimpika, afa-tsy ny tamin'ny taona 776 sy ny taona 776. Ny taona 476 raha tsy ahivina, miisa 3 ireo malagasy nandray anjara tamin'ny lalao Olimpika. Niakatra ho 12 zany ny taona 776. Miisa 12 ireo atleta malagasy nandray anjara ny taona 776 ary miisa 7 zany ny taona 476. Niakatra ho 13 indray ny isan'ireo atleta malagasy nandray anjara tamin'ny lalao Olimpika ny taona 776. Miisa 12 izy ireo ny taona 776 ary miisa 13 ho an'ny taona 2000. Nanomboka teo niena hatrany ny isa ka nidina ho 9 izany ny taona 420, 7 ny taona 820. Tsy nisy afa-tsy atleta roa nandray anjara tamin'ny lalao Olimpika ny tanora ny taona 2020. Miisa 7 ireo atleta nandray anjara tamin'ny taona 2020. Miisa 9 ireo nandray anjara tamin'ny lalao Olimpika ny tanora ny taona 2020 ary nijanona ho 9 nandritra ny lalao Olimpika 2020, 2020. Ary izao miisa 7 izao indray amin'ny lalao Olimpika tanterahana ao Paris amin'ity taona 2020 ity. Ny any Belzika manokana ohatra nefa miisa 520 ireo atleta nandray anjara ka ny 220 tamin'ireo lehilahy ary 320 ny vehivavy. Raha ireo mijerena mitotongana hatrany ny sehatra ny fanatanjahantena eto amintsika ary fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny fanatsarana nentin'ny mpitondra fanjakana ka nanampiana sy nanohanana ireo tanora indrindra ireo atleta malagasy. Raha tsy ilaza fa tsy ity fitondrana volomboasary ity izay niditra mandaha faharoa amin'izao fotoana fa enombenombieny fa isan'ny vina napetraka any rajoelina ny fanatsarana ny tanora sy ny sehatry ny fanatanjahantena. Antony ny ilazana sy ny azakazana nametraka ireny kianja voalaza fa manara-penitra ireny isaky ny distrika. Inona ny vokatra azo tamin'ny fametrahana ireny kianja ireny hatramin'izay ka hatramin'izao
ireo tanora maniry ilalao amin'ireny kianja manara-penitra ireny aza voasaka ny tompona andraikitra ary tsy maintsy mandoha vola vao afaka milalao ary ny kianja goavana manara-penitra kianja barea nandaniana sy nitrosana volabe aza io tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny kafy hatramin'ny androany manam-porofo izany rehetra izany fa oeraoera sy fitiavana isehoseo ary te ambabo ny fony olona fotsiny ihany no natao hatr'izay porofo ihany koa fa nanenjika famoaham-bola ka lazaina fa nanangana kianja manara-penitra tetsy sy teroa oeraoera fotsiny ihany koa satria natsangana ireo kianja lazaina fa manara-penitra tsy afaka ilalaovana tsy maintsy andavam-bola ary tsy ahitambokatra tahaka izany ihany koa ilay hoe atsangana ny sekoly manara-penitra kanefa tsy misy mpampianatra ampianatra ao anatiny atsangana ny hôpitaly manara-penitra tsy misy mpitsabo andray ireo marary ao atsangana ny trano mora tsy misy mipetraka ny sasany azy efa vita fisariana ka efa fantatra ny nahazo azy saingy tsy omena ny fanalahidy omena tany sy ombivavy beronono tamin'ny alalan'ny titre vert ireo tanora maro no nijabaka araka ny fomba fiteny ary maro ihany koa no nanenina raha tena ny fotorana ny fanampinan'ny tanora sy ireo atleta malagasy tsy ho ireny velively no isan'ireo mandray anjara amin'ny lalao olimpika ao Paris indrindra amin'izao ankehitriny ahitana karazana lalao maro ifaninanana izao io fandraisana anjara io izay nahabe resaka ihany koa satria avy telo eny no ny tanora andray anjara amin'ny lalao ny isan'ireo délégationna malagasy nanaraka azy ireo mba nisy ary tsara ihany koa nefa nivokatra ho an'ny malagasy nandray anjara tamin'ireny lalao olimpika ireny tany aloha nanomboka ny taona 4,700 nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'io lalao olimpika io dia mbola ilaza ve ny mpitondra fa manome lanja ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany tsy manaiky andoha vola mihoatry ny 5 mialasira etsy ariary na 2 etsy ariary isam-bolana araka ny fifanarana ireo mpisitraka ny tranomora ao Antsirabe raha tokony ho mandritry ny 12 hatramin'ny 20 taona no andohavana ny vola afainganina ary tsy maintsy atao anatin'ny 3 na 5 taona ny fandohavana izany ka tsy ekena hatramin'ny farany ndra ny fanazavana Andrinirina Randriamiarsoa Kola Antsirabe. Anisan'ireo tetikasa amin'ny filoham-pirenena izay natsangana eto amin'ny faritry Vakinankaratra ny fanomezana trano fonenana manara-penitra na trano mora raha ny fahafantarany be sy ny maro azy izay natsangana eto amin'ny tany malalaky ny pista Vatofotsy eto Antsirabe rehefa natao ny atsapaka ny 7 ny volana Jolay 2024 dia 7 ireo voasafidy isitraka ireto trano mora hitantsika amin'izay reto ireto 5 alina sy 2 etsy ariary na 2 etsy ariary isam-bolana ny fanarahana tany am-boalohany mandritra ny 15 taona ka hatramin'ny 20 taona izay no efa hain'ireo mpisiraka izay tetina 40 tapitrisa ariary ankehitriny anefa dia tsy arak'izany fampalantenana izany hoy ireo mpisitraka ny voalaza nandritra ny fivoriana farany izay natrehan'izy ireo niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra akasika ity fotodrafitrasa ity fa atao 3 taona na 5 taona ny fanefana izany na atao tolo-botsitra arak'izany dia mandahatra ny farany ireo mpisitraka ny andoha izany fa metsena kolaka ho an'ireo mpiray-tandrazana ny tetikasa tahaka izao hoy ny fanehoan-kevitra ireo olon-tsotra sendra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety ary tokony zavatra hafa no natao lahara-pahamena fa tsy tramora izay tombotsoan'olombitsy no isitraka azy fa tsisy tombotsoany saram-babe-bahoaka. Ty trano nataontsika ity dia ho an'ny olona izay tsy ampy fidiram-bola loatra nefa mba maniry mba te anana sy azo ny trano sahaza azy farak'izay moro trano io misy salon izay ny zavatra ho ataontsika eto mba ahafahan'ny olona manana trano sahaza azy. Ianao zao manao hoe tetikasa mampandroso le izy nefa rehefa tonga ianao domina tapany andoherany indray zay le problème tony zao atao manara-penitra lavy be nefa rehefa avy eo no majinika ihany forcena andohan'le vola dia zay le problème tena marina zany tokony ho zavatra fa aloha fa tsy dia ty loatra satria ty zany lasa ho an'olona vitsy anisa fa tsy maro anisa ny anaovana an'ity izy loha raha ny tahany trano mora fa le hoentimanana nefa tsy vita amin'ny vahoaka zay raha miakina amin'ny faripena amin'ny vahoaka zany tsy zakan'izany fa raha ny tena marina zany tokony programa hafa mitsy loha no ny eritreretina na hoana moa ny azakana an'ity fa raha hoe mpiasam-panjakana le mpiasam-panjakana koa raha mbola misy ambara-tongany fa tsy hoe zay rehetrarehetra dia mahazaka azy fa indrindra fa mpiasa amin'ny privé tsy zakan'izany ho an'ny mpanambola zany le tetikasa amin'izao fa tsy ho an'ny maro anisa mihitsy ho an'ny olona efa manan-katao zany zany hoe tena marina zany resaka plaisir le izy fahafinaretan'ny maso fa tsy fahafinaretan'ny fiainam-bahoaka zany le izy ny tena marina satria le izy zany na le asa tsy stable atsiny any amin'izao lasa hitanao za zao raha manana asa dia mipetraka amin'le asa dia be le procédure raha anao amin'le asa zany dia lasa indraindray ianao voaroaka tapaka voatsoka eny andalandalana eny raha indray tratry ny chômage
normal le olona raha iteny hoe tsy vita le izy ahatra le fari-piainana mihitsy mivadibadika be dia azo lazaina hoe voafitaka le vahoaka zany. Andrasana araka izany mety hotohany ity raharatra mora eto am-pista vato fotsy eto Antsirabe ity ary angatahan'ireo mpisitraka ny ifanarana amin'ny vatana amin'ny rafitra analogy fa tsy amin'ny alalan'ny banky raha ny loran'ny baovao farany. Manoloana ny raharaha fitazonana amponja ny mahavita raha Silvestre sy raha Samizavo Sirila kosa indray mitohatra ny fanambarana sy fitakiana ny famoahana azy ireo any amponja amin'izao fotoana. Ny vondrona nanohana ireo zanaka Ivangaindrano ho Mahajanga, ny Ray aman-dreny Ara-Drazana sy ny coalition politika ho antoerany fanampanazavana. Manahirana ihany ny fitazomana ny olona tahaka nio any amponja. Fanahoana ny manahirana efa namoaha ny ACC didy fa solombavam-bahoaka lany ao anatin'ny FRPDD-ny distriktan'ny Vangaindrano mahavita raha Silvestre kanefa mbola tazomina any amponja. Zany akory tsy manakana hoe tsy tokony andeha ny procès ny fa amaha solombavam-bahoaka azy dia tokony avoaka aloha izy mba ahafahan'ny vahoakan'ny Vangaindrano misitraka solombavam-bahoaka manana solotena ao anatin'ny Assemblée nationale hitondra teniny ka manahirana ny fanaovana ny politika ohatran'io ka zay zany dia mitaky tahaka ny ataon'ireo namana rehetrarehetra ny amoahanaingana any mahavita raha Silvestre zay tsy sakana akory ny anaovana ny fanadihadiana azy any amin'ny fitsarana mahakasika ny zany zava-misy nataony zany. Manarakaraka an'izay zay koa dia mitaky ny anafahana ireo olona tahaka ny nataonay zao mitaky ny anafahana ny mahavita raha Silvestre fidinatizany ny namana raha Samizavo Sirila zay voatazona amponja amin'izao fotoana noho ny fitakiana ny fanafahana an'izany député ny Vangaindrano zany ka zay ny teninay satria miomby kevitra zahay fa raha zao ny mitoya dia tsy hisy fanarahan-dalàna eto Madagasikara, tsy hisy filaminany eto Madagasikara fa dia ifampiaya ikorontan-dava efa tsy ahafahana miasa ny zava-misy eto Madagasikara. Maro loatra ny fanararota-pahefana ao amin'ny faritra, mitsetra ireo tantsaka tsy azo ekiny intsony izany, ho ny solombavam-bahoaka voafity tao hifanadiana nandritra ny fandraisam-pitenenany teo anatrehan'ny mponina tao an-toerana. Io solombavam-bahoaka io izay nampanantena fanao ny asany antsakany sy andavany, raha andrasana ny mety ho vokatra izany ho an'ireo mponina ao an-toerana ka itao Andretsilavo tatra ny Tsiprian'izay. Fampidirana ponja, fakana vola, kolikoly, fanenjena ireo mpanao toaka gasy sy ny maro hafa. Ireo ny olana setrain'ny mponina ao amin'ny distrika ny fanadinina amin'izao fotoana. Ankoatr'izay, mahazo vahana ny asa ratsy, saingy tsy hita mivaingana ny asa ataon'ireo mpitandro filaminana sasany. Tsy kely izany famoritana ny vahoaka izany, hoy ny solombavam-bahoaka voafity tao an-toerana, nandritra ny fametrahana samboaty tamin'ny fomba ofisialy no tanterahina tao hifanadina. Sika tasa rehetra sy mandoany io vola bidon io koa manomboka tiny any mitongava saina itsika ry vahoaka. Ny parika fa manao sika mahamay ato, ny biby tsara karakara noho ny olombelona amin'ity faritra ity. Anao toka koa sika mbola enjena koa. Anao bokonomby ataony délégué mahamay. Fahatrana tanteraka ny ananay ato. Tena fahatrana. Atao potra kaiky aminareo satria malaza any ambony any fa manao asa sosialy ny parka nasionala hono. Nisy tranomay telopolo teto fanadina. Tsisy tsinatsoko na tsontenako ny chef de projet rehetra na manager rehetra distrika fanadina nisy ny nanome ary isorako an'izy ireo fa ny zava-doza dia ity. Ny taina biby anankiray dia andoavan'ny mpianatra vazaha roa alina sy ray hesy roa hesy ao amin'ny parka ao. Zavatra tsy fantatsika vahoaka zany. Rehefa mahitrano navasika mba nila vony tamin'ny parka aho, enina hesy ny volameny, taina biby telo zany.
rariny be zany mila tonga saitsika vahoaka nampanantena araka izany ity solombavambahoaka voafidy tao hifanadina ity fa hanao ny asa ny araky ny tokony ho izy dia ny fanaraha-maso ny asa ataon'ny governemanta andrasana ny mety ho vokatra izany fampanantenana izany sy ny mety ho fiantraikany tsara amin'ny fiainan'ny mponina ao anatin'ny distrika ny fanadinina. Maro ny tanora tsy anasa eto Madagasikara, indrindra ny any ambanivohitra noho ny tsy fampiantohana sy fiofanana omena azy ireo. Nisy araka izany fampiofanana maimaim-poana nomena ireo tanora sy ny vehivavy tao amin'ny fokontany Loharanombato. Etsika izay natao hanampina ireo tanora raha ny fanadihadiana nentin'ny Nela Janevson. Tsy mitsahatra mitompo ny tany tanora tsy anasa eto Madagasikara amin'izao. Eo ny tsy fisian'ny asa, fa eo ihany koa ny tsy fampiny traikefa izay hatakin' ireo orinasa manao tolotra azy. Maro ihany koa ny vehivavy tsy anasa eny amin'ny faritra ambanivohitra noho ny tsy fananana traikefa ka mipetraka hatrany ny hoe vehivavy fanakamalemy. Ho fanomezana tosika ny tanora sy ny vehivavy no antony nanaovany ny orinasa tsy miankina iray fiofanana maimaim-poana azy ireo tao amin'ny fokontany Loharanombato. Fokontany Loharanombato dia fokontany aty amin'ny commune ambanivohitra zany. Be da be ny tanora tsy anasa. Indrindra vehivavy ny sehatra izay misy anay dia fanamboarana fanaka sy fanaovana filalaovana vy. Izany hoe ny asa rehetra momba ny vy zany. Izay ny hitanay hoe afaka atao tetỳ amin'ny toerana nisy anay satria izay nisy tsena tetỳ. Dia izay zany no nanofananay andreo tanora ny tanjona dia ampandroso ny fokontany. Teninay foana moa hoe rehefa misy orinasa mitsangana eny anivona toerana anankiray dia mamorona asa io dia manatsara ny fiainan'ilay olona manana asa sy ny fianakaviana fa indrindra koa mampivoatra avy eo an'ilay fokontany sy ilay tanàna misy anazy zany. Niara-niasaka kaiky tamin'ny fokontany Loharanombato izay natanterahana an'izao mba hanomezana asa ny tanora indrindra ny vehivavy izay isehatra amin'ny asa izay hatretin'ny olona hoe asa natokana ho an'ny lehilahy. Manahirana ireo orinasa ny fikarohana ireo olona manana traikefa izay hatakiana amin'ny faritra misy azy ireo raha ny fanazavana. Tombony ho an'ny fokontany sy ny komuna ny fanomezana fiofanana ny tanora tahaka izao raha ny hatatitra hatrany. Ny resaka vy sy ny resaka fandrafetana dia raha fahalalako azy ireo eto Madagasikara tsy tena mbola misy loatra hoe fampianarana betsaka hoe fampianarana avo zany momba an'izay hoe spesializena momba an'izay. Dia izay zany rehefa ny orinasa meto rehefa mitady mpiasa dia tena sahirana na izy olona avy any amin'ny villa izay lavitra be any dia lasa naty hitanareo ny embouteillage aty tao sy tena manahirana be na fidirana miasa sy ny rehetra zany hoe tsy misy zany teto les compétences tsy nisy les compétences dia nila au lieu de hoe ny olona fotsiny izay tsy nanana dia nalonay nicréena zany hoe novolena zany les compétences mba hahafanay hoe ny tanora eto ihany no miara-miasa aminay no omenay asa dia izay ny antony nanaovanay ilay fampifanana ihany koa hoe mba hahafahanay manana les compétences disponibles zany eto amin'ny fokontany. Zava-dehibe ary manampy ny tanora ny fampiofanana omena tahaka izao. Ary tsy misy ihany koa ny fanavakavahana fa isan'ny tena ilain'ny vehivavy ny fampiofanana na asa natokana ho an'ny lehilahy azy. Ankavitsiana aloha izao mifatako hoe orinasa mavita manome fiofanana ho an'ny tanora ohatran'izao. Tonga dia singano manokana mihitsy ny tanora sy ny vehivavy. Dia manome an'ilay formation izy ho an'ny ankizy manodidididina ny commune Loharanombato moa zany fokontany. Fampiofanana izay noentin'ny zareo ilaina be eo amin'ny fiainana ilay izy satria amin'ny fiainana zany amin'izao rehefa tsy manana ohatran'ny resaka certificat sy ihany ianao dia tsy afaka maneho amin'ny patronao raha ohatra hoe hitady asa ianao hoe tsy manana certificat ianao fa indraindray fotsiny ny zavatra olona eo dia ilaina ilay izy eo amin'ny resaka fitadiavana asa. Isikana hanao an'ilay izy efa amin'izao efa hoe mitovy ny olona sy ny vavy. Tena prova hoe ny asan'ny lehilahy vitan'ny vehivavy fa tsy hoe ny lehilahy ihany afaka mahavita ny asa vitan'ny lehilahy fa afaka mahavita koa zahay afaka manaprova an'izany zahay. Dia izay nanosikana hanao an'ilay izy hoe te aneo amin'ny rehetrarehetra hoe afaka n'izay afaka manaprova zay vitandreo lehilahy reo fa tsy hoe fikarakana ny tokantrano na haingon'ny tokantrano ihany anjaranay vehivavy. Maro ny tombotsoa hita amin'ny fanomezana fampiofanana ny tanora ho ireo mpikarakara isy hatrany araka izany ny tohana omena ny tanora no sady tohana ihany koa ho an'ny fokontany eny ifotony.
telo taona ty aoriana afaka BEPC ireo ankizy sahirana noraisina ny tanana hoy ireo tanora ao anatin'ny vondrona mibalika izy ireo izay fikambanana tanora na vita fianarana ka nanotrika fampianarana maimaimpona ho an'ireo ankizy afaka CPE saingy tsy afaka nanohy ny fianarana intsony nanomboka ny taona 2022 fanadihadiana. Noho ny fahasairanana iainan'ireo ray aman-dreniny mpianatra eny Soavimasoandro nosokafana ny taona 2024 ny fitoerana nandraisana ireo mpianatra afaka CPE te hanohy fianarana saingy tsy afaka nanohy izany intsony. Ankizy misy 10 no niraisina ka nampianarana maimaimpoana. Ankoatra ny fampianarana ankapobeny, nampianarana taranja hafa miaraka amin'ny fampiarana avy hatrany ihany koa ireo mpianatra ireo. Amin'izao taona 2024 izao, afaka BEPC ireo ankizy misy 7 nanohy hatramin'ny farany ny fianarana natao. Izay misy ny tena tanjonay hoe ireo ankizy ireo zany tsy nianatra tao aorianan'ny CPE, zany hoe déscolarisé. Dia nanao réinsertion scolaire teto amin'ny centre dia nitanjona hoe atao izay ampanalana zareo BEPC dia nitanjona ny BEPC tsy maintsy afaka BEPC seconde dia efa afaka amin'izay moa zany ilay ankizy misy amin'izy ireo moa zany misy miandro deuxième liste fa misy nefa afaka dia avy hatrany dia tonga dia makeny amin'ny lycée public. Dia ao anatin'izay nefa izay manara-maso an'izareo misy ny suivi izay ho ataonay izay ihany koa niantoka ny frais de scolarité fidirana zany satria tena lafo dia lafo ary tsy zakan'ilay ray aman-dreny ilay izy dia mbola izay ihany manara-maso anazy dia nitanjona amin'ilay ankizy tsy hoe akory hoe miala eto dia izay fa tena tanjona amin'izy ireo dia mavita sany amin'ny fianarana mbara tonga ambony. Maimaimpoana ny fampianarana nomena ireo ankizy ireo ka ireo tena sahirana tsy afaka nanohy ny fianarana intsony no natao laram-pahamehana. Zava-dehibe ny fandraisana sy ny fanampiana tahaka izao hoy ireo ray aman-dreny mitaiza ireto mpianatra afaka BEPC ireto. Nietaetako zany satria mba nalahelo aloha tamin'ny voalohany afaka CP 6e le zafikelyko mantsy izy fa tsy hoe amina zafikely ka izy ireo misy olana ao anatin'ilay tokantrano zany misy olana dia tsy ray trano reo misara taorana dia sala resaka hoe samy maka ho azy zany fandraisako azy kanefa no mierin'Andriamanitra sy mbola fitiavan'Andriamanitra mbola zay ray aman-dreny lehibe zao nataony fitaovana dia ireto mpampianatra eto nataony fitaovana miaraka aminay. Mpampianatra eto zany dia tena hoe natateraka zavatra tsara tokoa izy ary tena hoe naafaka ny ankizy tena hoe niezaka mihitsy izy zany teo anatin'ny fampianarana sy ny fanabeazana izay natrehany izy ireo dia tena hoe tsara tokoa ary mahafinaritra tokoa ny zavatra vitany zareo ary tena mendrika ho deraina tokoa izy. Misaotra an'Andriamanitra aloha fa hoe afaka soa tsara daholo ny ankizy moa tamin'ity fanadinana ity zany dia isaorantsika an'Andriamanitra izy aloha no tena isaorana voalohany indrindra. Manaraka izany moa dia misaotra an'ireto mpanabe izay natanteraka ihany koa ny fampianarana rehetra zany. Fikambanana tanora na vita fianarana no nivondrona ka nampiatra ny hevitra niraisana dia ny fanampiana ireo ankizy sahirana avita fianarana izay teo ampelantanana no natambatra ka nahafanana mpianatra ireto ankizy ireto. Ny faranana ny tetikasa no ireo mpikambana raikitra tamin'ny zavatra hafa. Na izany, tohizana hatrany ny fandraisana ny tanana ireto ankizy 7 mianadahy afaka BEPC ireto. Hatreto aloha zany tsy afaka ny andray aloha zay noho ny lafiny zavatra maro. Dia hoe ny entomanana amin'ilay izy satria BDP satria ny ankizy rehetrarehetra reto dia sady ny tohany daholo. BDP ny olana mifandraika amin'ny resaka fanabeazana ao anatin'izany tsy fampitsakafo dia lasa tsy tonga mianatra ilay zaza. Ny fourniture scolaire ihany koa izay tena mavesatra dia mavesatra. Ny karaman'ny mpampianatra, ny mobilier rehetrarehetra zany dia mbola ny centre daholo no ny andraikitra anazy. Izay nefa tsy hoe manana famatsim-bola fa tena hoe tanora tonga saina hoe raha tena samy maniry an'izany Madagasikara zany androso dia tsy maintsy hoe miopampana ary mihodina any amin'izany hoe fanabeazana zany no tokony masoana zany raha tena tia hita Madagasikara mandroso isika. Dia mezaka izay mitondra ny anjara birikinay izay kely vitanay fa mahatsapy izay nefa fa ireo zaza ireo no hitondra fiovana eny amin'ny fiarahamonina misy anazy amin'ny fianakaviana misy anazy satria dia misy amin'izy ireo zao hoe io zaza io no nahazo BEPC voalohany tao amin'ny fianakaviana dia efa zava-dehibe ho anay no mahita an'izany fiovana lehibe dia izy ireo ihany koa afaka manova ny fiainany dia manova ny fiainany fianakaviana. Zava-dehibe ny fanomezan-tanana amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana hoy ireto tanora anatin'ny vondrona mibalika ireto. Ankoatra ny fampianarana maimaimpoana ireto ankizy sahirana ireto, mpampianatra nivoaka avy ao amin'ny ENS tsy voaray ho mpiasa-pianjakana ihany koa
no nokaramain'izy ireo ampianatra ireto ankizy ireto nandritra izay 3 taona ny siny ny tetikasa izay. Dia ila fombavao iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina miseto anatin'ny doka fohy ndao ary. Reco Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reco Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reco Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reco en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma. Sponsor Gold, Fresh. Partenaire, Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Andoi arifety amin'ny vokatra Star. Goavana be ho ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 500 ariary ny kely, ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manankery amin'reto vokatra voatanisa ireto: Caprice, Bord Cola, Yuzu ary Tonique. Mamerina ny arapa tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Efa roa taona izao no nasimba ny tetezana mampifandray ny fokotany Antamboninjy sy Ambalanosy ary ireo fokotany manodidina raha ny fitarainan'ireo mponina mivezivezy amin'io tetezana io. Hatramin'ny androany tsy mbola vita ny fanamboarana io tetezana io ary sarotra ny nona ny tany izany raha ny fitarainany fanampanazavana. Tetezana anisan'ny be mpampiasa ary mampitohy fokotany maro ity tetezana ity izay tapaka atao aoriana ny fandalovan'ny rivodroza-batsiray tamin'ny taona 2024 iny. Atao aoriana ny fahasimbana dia natao ny tolobidy amin'ny fanarenana izany ary tena nisy mihitsy ireo orinasa namaly saingy zarara nanomboka ny asa izy ireo dia nanjavina ka tsy maintsy ireo mponina ateo an-toerana no niezaka nanao ity tetezaka azo ity mba ahafahan'izy ireo mifamezivezy. Mijaly ny mponina ary mitaraina vokatry ny mbany ity tetezana ity satria dia miankina tanteraka amin'io ny fiainan'ny vahoaka amonina amin'ireo fokotany maro izay mampiasa ity tetezana ity. Lehibe indrindra aminay dia ny fahavitany io na iza tompon'ny marché ary izay no iantsoanay ianareo solombavam-bahoaka hoe mba asio fikarakarana izy io satria raha tsy diso misy an'ireny volany siady reny mba ataovy izay hata hahavitany io satria tena misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny mponina eo an-tamponjina mihitsy fokotany Nanjanonoro ny fahavitany tetezana io. Agnay zany tsy te hieritreritra hoe iza ny nahazo marché na iza fa dia izao ny fahavitany io ny tombotsoan'ny mponina aty Anjanonoro araka le teny nataoko teo iakina ny lafin'ny toe-karena be dia be mampiteraka sondro-bidim-piainana satria mihodina mianatsimo mihalafo ny resaka frenentana sy ny sisaka dia izay no iantsoanay vonjy aminareo tompona raiky mpanjakana na eo anivon'ny ministera izany satria efa misy fotodrafitrasa-kely tohony teo aloha mantsy izy io dia ny fanompizana an'izay ny tena mba agnatiny ataontsika hoe anso vonjy ataon'ny mponina ty Anjanonoro. Efa nisy asa natomboka saingy izao niantona tanteraka izao na ireo mpiasan'ny orinasa nanao azy io ary efa tsy misy eto an-toerana intsony. Tapaka ny fifandraisana amin'ny resaka fifamoivoizana amin'ny fokotany maro tsy maintsy mihodina an kilometatra maro ireo mponina arak'izany raha toka efa nisy ny zotra-pitanterana izay niasa tamin'ireo fokotany ireo teo aloha. Miandry ny toy ny fanohizana ny asa arak'izany ireo mponina satria dia fijaliana ao azy ireo ny tsy fahavitan'izy io. Mitombo isa indrindra rehefa farany herinandro tahaka izao ireo motona fiara vaky noho ny lozam-pifamoivoizana atao carénage raha ny etsy be masoandro itosy manokana izay nanovana fanadihadiana. Ny fanaovana carénage izay isan'ny asa tsotra mahavelona noho izy tsy ilana fitaovana maro raha ny fanazavana fanadihadiana. Ankoatra ny fanaovana soudure,
efa miroborobo ary mihamaro ihany koa amin'izao fotoana ireo olona mivelona amin'ny fanaovana karenage saika manerana n'Antananarivo sy ny manodidina. Ny fanaovana karenage rahateo izay tsy dia ilaina fitaovana be toy ny ahoana ankoatran'ny plastika mifanaraka amin'ny karenage, saribao, tarby, antsy ary hafa raha ny fanazavana. Ny amin'ny akapobeany asana eto zany dia litanao manakatana karenage. Fa teo aloha moa zay zany mpivarotra amin'ny Olivier dia tateo aoriana nanitatra ny saina dia lasa le manakatona no ataonay. Dia hoe ny à partir ny amin'ny hoe 2 ariary zany ny pièce ray. Dia arakaraka ny fahavakisany koa le izy dia misy arakaraka le fahavakisany faharetana. Ny tena mana lesy aloha mahavelona satria ny hena izao io tena hoe ivelomana isan'andro san'andro. Dia zay ireo zao ohatra hoe olona 3 samy hafa zay ireo miara-miasa eto. Ndraindray fa ndraindray zay alahady tapakandro eny angamba amin'ny valo dia mampisokatra amin'ny valo dia amin'ny 5 ny farana ohatraohatra arakaraka le fahatezany le azy ndraindray raha mety tratra maizina be tampoka ohatra. Amin'ny akapobeny ireo moto na fiara vaky noho ny lozam-pifamoivoizana matetika no tonga manakatona karenage raha ho an'ny tetsy amin'ireo mpanao karenage Etsy Bemasondry Tosy manokana. Amin'ny akapobeny eo amin'ny reny le moto 4 temps reny be dia be tonga ny akamaroany dia mety hoe mahita zay eo amin'ny hoe arakarany hoe ndraindray misy tena hoe 5 ohatra zany enina ohatraohatra zay fa ndraindray moa tsy araka izy rehefa tena hoe le faraparany iny ny herinandro le vaky be le hoe manakatona litanao le misokatsokatra daholo le sisina sozel loha miotakotaka ohatra zany tapaka amin'ny fixation any anatin'ireny dia ohatra zay ny amboarina. Matetika aloha accident betsaka ohatra na le hoe midona amin'ny vodina tômôbila ohatra. Manomboka amin'ny 2 ariary no miakatra eo tsy aivina ny fanakatonana pièce iray. Miankina amin'ny fahavakisany raha ny fanadihadina natao hatrany nanafatra ity raim-pianakaviana ity fa asa mahavelona asa fidiram-bola ho azy ireo ny fanamboarana ireny karenage simba vokatry ny loza sy ny tsy fitandremana eny amin'ny lalana ireny. Na izany hoy izy tokony ho maila hatrany ireo mpamily na fiara na moto ka hay tandrana ny aina. Ilaina mandrakariva ny fitandremana indrindra eto Antananarivo renivohitra kosa hanaja ny lalana mifeny fifamoivoizana avokoa ny rehetra. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao an'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.